Ok, ny hira ianarantsika zao dia hiran'ny Bessa, ny lohateniny Ianao no Heriko. Tonalité G majeur. G, A, B, C, D, E, F dièse, G. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Ty zao sy ampovoany accord voaloha E mineur ad 4 na ad 11 dia ohatran'izao mifanena. Ok. Tanana ankavia E, G, B, iny zao le E mineur, dia reveo ny tanana ankavanana. Ok. B, A, B. Ok. Izy nisy an'ity A ty na tonga anazy E mineur ad 4 na ad 11. Rehefa tapitra zay dia makany amin'ny B7. Tanana ankavanana makato amin'ny F dièse, tanana ankavia makato amin'ny G, makato amin'ny B. Dia rehefa tazomina sivy pédale eto amin'izay le feo mijanona dia mitendry Bessa A ianao intelo. Ok. Zay, dia aloha tambatra amin'izay. Ok. Le B ty tendrena intelo fa le A tendrena indroa ihany. Tanao, zay. Iny accord iny B7 ny anarany satria raha tendrenao iny zao B7 izy iny fa tsy tendrena fotsiny le D dièse fa le A sy B ihany tendrena dia F dièse. Ok. Dia le couplet teo miverina indroa dia rehefa aveo miverina makany amin'ny E mineur ad 11 indray anao fa tsy miverina B7 tsony fa lasa A mineur indray le accord dia ohatran'izao mifanena. Eo zao tsika le voalohany teo mitovy ihany. Dia rehefa tapitra le B ty makato amin'ny C. Dia rehefa makato amin'ny C anao ny tanana ankavia mitendry A, E, A. A, E, A. Ok, zay. Dia rehefa aveo ny accord manaraka B bémol diminué 7 dia ohatran'izao mifanena. Ok. Tazomy tsara le pédale. Hitanao? Dia jereo tsara le tanako. Avy ato amin'ny C anao dia mitendry B dia A dia G. Dia rehefa tonga eto amin'ny G eto ny tananao mitendry ny tanana ankavia B dia reveo E. Dia rehefa aveo esorina ny tanana à droite dia miainga aty ny pédale tazomina dia makato amin'ny C dièse. Dia iny zao mahatonga anazy B bémol diminué 7. Dia ohatran'izao ilay izy rehefa ampiarahana. Ok. Ny B bémol diminué zao raha manaraka ny théorie-tsika ohatran'izao fa B bémol majeur dia reveo alatsaka demi-ton 3e degré ty alatsaka demi-ton dia lasa C dièse na D bémol moa zany. Dia reveo ny F alatsaka E dia zay izy mahatonga anazy diminué. Dia reveo le mahatonga anazy 7e ty A ty alatsaka demi-ton anankiroa dia zany 1, 2 dia lasa G. Zay. Ok, zay ny B bémol diminué. Fa rehefa tendrena amin'ny hira ilay izy dia ohatran'izao fitendrena anazy. Ok. Zay. Ok. B bémol, E, D bémol na C dièse dia reveo G. Zay. Dia atambatra indray iny. A mineur dia reveo jereo tsara. Dia tazomina ny pédale dia reveo ny tananao ankavanana makato amin'ny D bémol. Ok. Zay. Dia faranana B majeur. Dia rehefa tapitra iny zany faranana B majeur ilay izy ny tananao ankavanana manomboka mitendry makato amin'izay. Ok. F dièse, G, A dia miverina F dièse
fa rehefa miverina F dièse anao dia mitendry B majeur atao amin'ny tanana gauche. Okay. B F dièse B. Zay. Le phrase farany iny dia zay sa zay. Okay. Dia rehefa tapitra zay manomboka amin'izay le tonony. Dia ny tonony manomboka ambany amin'izay ny accord E mineur ny anomboana azy. Mi fa lia mineur. Okay, eo zao tsika zao. E mineur, E, G, B, E. Okay. Ty G ty mahatonga anazy mineur. Mi faly dia rehefa A D miaraka amina basse F dièse, F dièse, A, D, F. Okay. D miaraka amina basse F dièse. Zay. Aminao dia eo amin'ilay nao G majeur. Okay. G, B, D, G. Le inversion tsy dia tena rarako firy ohatry zay mety aminao tendreo afaka ataonao ato le izy, afaka ataonao ato, afaka atao ato. Okay. Fa mahatonga anahy mitendry anazy ohatran'izao amin'izay mba somary miakatra le izy hitanao. Okay. Dia rehefa avy eo rehefa tapitra le G majeur iny eo amin'le ny foko andriamanitro. Okay, eo zao tsika zao. Dia eo amin'le ny foko miakatra kely le izy C majeur. Okay, heninao tsara ty raha mihainao an'le hira ianao. Tia C E G C ry foko dia rehefa eo G miaraka amina basse D. Okay. D D G B. G miaraka amina basse D. Okay. Andriama. Rehefa eo tapitra le G miaraka amina basse D iny dia avadika D majeur le izy. Zany. Okay. D F dièse A ny tanana ankavanana, ny tanana ankavia mijanona D any. Okay. Dia faranana G majeur. Na ato. Zay tianao. Okay. Averiko miaraka. Mi fa lia mineur. Dia miakatra. Ry foko. Dia rehefa eo D majeur. Andriamanitro. Dia rehefa eo miverina dia G majeur na ato. Okay. Dia rehefa eo mankany amin'ilay faniposaka A majeur miaraka amina basse G, zany hoe le G tazomina iny fa rehefa eo no mitendry A majeur. Faniposaka. Eo zao tsika. Fa A C dièse E ty zao le A majeur dia asiana basse G. Okay. Raha tsy tianao zay dia tonga dia ataovy A majeur fotsiny. Faniposaka. D miaraka amina basse F dièse efa hitantsika ty. Dia eto ny taratry. Okay. G miaraka amina basse B ny taratra. Okay. B B D G. Dia rehefa eo tria D miaraka amina basse A. Okay. D miaraka amina basse A. Okay. Zay. Raha mihainao an'le hira ianao le basse-n'le eo amin'le taratra iny aty ambony aty. Aty ambany aty azafady. Zany rehefa tapitra le faniposaka. Dia rehefa ny taratry. Okay. Dia rehefa mitendry ny lanitra A7 ny lanitra. Dia rehefa eo D majeur. A7 A G C dièse E. Afaka asiana A koa raha tianao. Okay. Ty G ty mahatonga anazy 7 raha tsy tianao iny dia ataovy A majeur fotsiny. Okay. Ny lanitra D majeur. Okay. Dia rehefa tapitra zay dia makany amin'ny fiverenana. Dia ny fiverenana somary miakatra kely le accord. Ny accord voaloha D miaraka amina basse A. Tolokalova. Okay, eo zao tsika zao. A D
D F dièse A, D miaraka amina basina A. Ok, miakatra kely. Na ato. Zay tianao. B miaraka amina G miaraka amina basina B fahitantsika ty. De reveo eo am'le no indro izao ateriko C majeur eo am'le izao na ato. Zay tianao. De reveo eo am'le AT G miaraka amina basina B de eo am'le ry miverina C majeur. Ok. De Q D majeur. Mandeha aingana be igny de andraso alefaka tsy moramora. De eo am'zay le no indro izao de mandeha aingana be am'zay hitanao? G miaraka amina basina B de reveo C de reveo D. De eo am'le tompo O. Ok. G aloha de reveo avadika basina B. C majeur, C, C, E, G. De mijanona eo anao. G miaraka amina basina D. De reveo mivadika D majeur. C, D majeur de reveo D. Ok. De zay le izy, de zay le ray manontolo. Ya, eny ary aloha fa de mahazo toy.